Zany eo amin'ny tontolon'ny politika fa araky ny fanambara tamina teo dia raha toa ka misy ny akombavao zay voaray avy ny Tsimbazaza dia avy hatrany dia ampitaina amin'ny mivantana avy hatrany izany zay ampitainy namana marika sy tsiry Rakoto Arson amintsika. Ivadika eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray isika. Iroso amin'ny fanavaozana ny fandaharam-pianarana ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena manomboka amin'ny taona 2024 entina hanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana. Mifanandrify amin'izany dia anatanteraka fampiofanana entina hanatsarana ny aitaon'ny mpampianatra sy mpanabe ihany koa ny minisitera amin'izany hetsika izany. Dio jerentsika ary ny fanadidina. Iroso amin'ny fanavaozana ny fandaharam-pampianarana ny ministera fanabeazam-pirenena ary amin'ny taona 2024 no atomboka ny fakakevitra atao amin'ny mpisehatra voakasika amin'ny fanabeazana ahafahana mamolavola izany fanavaozana izany. Tanjona raha ny fanazavany ministra fanabeazam-pirenena Paul Rabary ny hanatsara ny kalitaon'ny fanabeazana. Mifandray amin'izay dia mikasa hanolotra fampiofanana entina mafisana ny aitaony ho an'ny mpampianatra amin'ny ambaratonga rehetra misa 4 alina manerana ireo sekolim-panjakana manerana ny nosy ny ministera ary kendrena amin'ny vanim-potoana fialan-tsasatra lehibe no natatarana izany. Tafiditra fena ao anatin'izay fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana izay ihany koa ny fanohizana ny fampitaovana ireo fitaovana sy kojakoja samihafa ilaina ahafahana mametraka ny fanabeazana numerika izay ataon'ny ministera posta sy ny fifandraisan-davitra ministera fanabeazam-pirenena. Notanterahana omaly ary ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny ministra Rotota ary aharitra 3 taona ny tetikasa fampitaovana. Raha amin'ny tetikasantsika dia ampiakarina ny amin'ny Dimariangany no zarana amin'ny taom-pianarana manaraka izay fanomezana avy amin'ny ministera posta amin'ny alalan'ilay FTT. Tanjanak'indreny fantatsika foana fa fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana io fizarana ireo tablety ireo tsy tablety ihany fa efa entsika teo misy ny télévision numérique, misy ihany koa ny smartphone dia misy ihany koa ny connexion sy ny panneau solaire zany afahana mandefandreo any amin'ny sekoly maro samihafa. Raha ny fanazavany ministra ny posta sy ny fifandraisan-davitra ny fahombiazan'ny fiaraha-miasa teo amin'ny ireo ministera Rotota ireo sy ny fahitana fanampiasaina araka ny tokony ho izy ireo fitaovana manaraka ny teknôlôjia vaovao nozaraina no nanosika ny ministera tariny hanohy ny fiaraha-miasa eo amin'ny